Vehivavy tena tia manampy ny sahirana raha ikanto. Efa hatramin'ny mbola kely izy dia efa fantany fa tsy maintsy ho lasa ireny olona manampy ny sahirana ireny. Ao anatin'izany ary moa dia efa nanokatra pejy mihitsy izy ao anatin'ny tambazotra mba hitadiavana olona hanampy azy, hanampy an'ireo olona sahirana. Tsara tarehy ary malamalama volo ikanto ary anisan'ny vehivavy tsara tarehy. Kanefa tsy izany tsara tarehy an'izany no jerena fa anisan'ny manampy olona izy. Indray andro dia naray hafatra miafina izy hoe misy vehivavy kely izay mitady olona hampiatrano azy, ary ny maraina anio io vehivavy kely io dia aterina eny amin'ny bus eny Mahitsy ary andeha ho any Mahitsy. Noho izany dia mitady olona izy hampiatrano azy ny alina fotsiny fa tsy mahalala olona hipetrahana eto Antananarivo. Tao anatin'izany moa dia nisy olona fanjatra kanto ary olona io no niresaka aminy amin'ny alalan'io hafatra miafina io fa hipetraka any amin'ny kanto ilay vehivavy kely. Rehefa nandeha ary moa niresaka dia tapaka ny hevitra fa tsy maintsy ho any amin'ny kanto ilay vehivavy kely, ary kanto koa dia tsy ny sahirana satria raha lehilahy mety hanahirana, raha vehivavy efa lehibe koa mety hanahirana, fa raha vehivavy kely izany dia tsy tokony hisy olana. Tao anatin'izany moa dia tonga tany an-trano ary ilay vehivavy fantatry kanto sy ilay vehivavy kely mba hiantrano ao aminy. Rehefa natao ny resaka dia fantatra fa maty ny tomobila nandehanan'ity vehivavy kely ity, ary tsy nanana firentsony izy hampitana tomobila hafa fa tsy maintsy miandry ny tomobila maraina. Fantatra fa Zara no anaran'ilay vehivavy kely, ary vehivavy tsotratsotra kely somary avy any ambanivohitra, ary tsy nisy natahorana fa tena olona azo atokisana raha ny fijery azy ivelany. Nisakafo ary dia nandeha natory ilay vehivavy kely tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny kanto moa izany izy. Rehefa natory ny alina dia teo naheno olona ngongomy ny kanto, ary dia gaga izy hoe fa iza ary izany mingongona izany, ary mingongona amin'ny teny tsy fantatra. Dia nandeha nitsanga ny kanto ary dia nijery tao amin'ny efitra natorian'ny Zara satria hoe mety hisy zavatra hanjo azy ve. Dia nandeha nitsangana izy ary dia nandeha nakao. Rehefa tonga tao izy dia Zara misarakorako volo be nitany, ary gaga izy hoe fa maninona koa ary Zara izany. Zara nefa ohatran'ny manofy, ohatran'ny hoe manofy mitsangana, ary dia teo dia tapaka ny hevitry kanto fa hoe entina matory i Zara satria rehefa manofy ohatr'izany dia tsy azo fazina fa averina eo amin'ny fandrinany moramora. Zara manofy angandry, tsy niteny Zara fa mbola mingonongona ihany. Ao fa endoko miverina matory ndre. Tao anatin'izany dia namaly Zara. Mangina ianao, tamina feo izay tsy feo an'i Zara mihitsy fa feo mafy be ary feo ana lehilahy be feo be. Taitra be kanto tao anatin'izany. Fa maneno ndry Zara? Mangina ianao afa sao dia misy olona maheno eo, hoy Zara. Ary tao anatin'izany dia nikoropaky kanto, kanefa tonga dia niraisin'ny Zara i kanto ary natsipany teny amin'ny sisin'ny trano, ary dia nidona tamin'ny rindrina ny lohan'ny kanto. Tao anatin'izany dia nijininika ny rano voaka tamin'ny lohan'ny kanto, ary tsy nahatafetsika intsony izy. Maty izy tao anatin'izany. Zara kosa amin'ny maraina anio tsy hita izay nalehany. Rehefa tonga amin'ny manam-pahefana hijery ny nahazo any kanto dia tsy fantatra hoe nanino, ary tsy fantatra koa hoe iza ilay vehivavy kely nampiatrano ny kanto. Rehefa tena natao ny fandinihana dia Zara mihitsy ny anarany, ary olona mbola tsy fantatra no nitondra ny Zara tao amin'ny kanto. Aza teny midro abone fa hisy tantara kely maromaro ohatr'izao ho zaraiko aminao eto.